tafaraka indray tsika androany dia voninahitra be anay no mandroso indray ao anatin'ny tokantranonao a dia misaotra anao mampandroso anay indray faly izay a fa hitondra zavatra vaovao indray ho anareo dia misy hira anankiroa ataonay dia mino izay fa hiampito any aminareo ny hafatra izay napetraka ny tompo taty anatinay a dia izay ny zava-dehibe indrindra ty hira voalohany ty hirahirao hirahiranay ny hatsaran'Andriamanitra satria tena mahatsapa fahasoavana izay mahatsapa famondrapo izay iainanay isan'andro dia ao anatin'ity hira ity izay tena mitaona ny olona mihitsy hoe andao reto a hisafidy hanao ny tsara tsy hoe ny olona tsy kristiana rery fa misy kristiana mihitsy arany indraindray mbola resiny izany resy manao safidy ratsy ohatra hoe manoloana ny fahatezerana dia ny ten'Andriamanitra mazava be afaka tezitra tsika fa tsy manota fa mbola misy amintsika kristiana nefa tezitra dia mbola manota dia izany a mety hoe tsy ao anatin'ny fotoana fohy ny anarantsika an'izany satria ny émotion antsika koa ny mifehan'ny ny fihetseham-pontsika koa mbola tantara lava be izay ao anatin'ny fianarana an'izany mihitsy fa manasa antsika ty hira ity sady mampatsiahy antsika hoe satria tena nanao zavatra tsara ho antsika Andriamanitra dia ny fiainantsika rehetra ny iainantsika ny isan'androntsika rehetra mihitsy andao anehoantsika ny hatsaran'Andriamanitra koa tsy hoe izany no mamendrika antsika tsy hoe rehefa vita izany ny tontolo andro ka hoe nanao tsara foana antsika dia mendrika valisoa ninina mino fa tsy izay ny ao ty anatintsika fa satria tiantsika Andriamanitra dia hanao izay mahafaly azy tsika tiantsika Andriamanitra dia hanao ny sitrapontsika izay hitantsika ao anatin'ny baiboly misy zavatra be da be atorony antsika hoe izao atao dia andao ataontsika amin'ny fifaliana sy ny fitiavana indraindray ny circonstance tsy mipermettre an'izany indraindray afaka malahelo tsy manina mihitsy izany fa ny fotsika nefa na malahelo ary dia mbola hitoeran'i Jesosy ihany amen amen ndao ary Zao fiainantsika izao manambara mitantara ny taratry ny asa tao na ny ratsy na ny tsara ninona miseho tena misy anjaratsika ka zay mitranga eo maneho ny heriny safidintsika ka hirahirao mafy avoany ao anaty dia ambarao zay ao amponao ao fa ianao io koa raha mba nandray soa dia mbazarao zay tsara ao aminao Eritreritro mandeha dia avao ny saina dia ity dia anome hifampitsinjo hiara-miaina ninona miseho aleo ataony anjaratsika ka zay vitanao o meu hatsarany fiainantsika
mandray aiso dia mazarao zay tsarao aminao hirahira avoana oana mazarao hambarao e zay naoamponaoa hirahira fayanao hiloko ramanandraiso dia mazarao fateram-baovao mazarao lay fateram-baovao mazarao zay tsara ho aminao Zany mihitsy ny afatra ty anatinay ndao izarany tsaritsika ndao izarany fahateram-baovao satria zany koa ny mitondra fahatsarana eo amin'ny fiainan'ny olona manodidina antsika sa tsy zany? Zany mihitsy hira anankiray mpandresy izay tena mitondra be anay ty hira ty satria izay te hanonona fandresena na dia tsy mbola hitan'ny masonay aza dia efa fantatray fa efa mpandresy ny Andriamanitra hivavahanay ny fanevanay ny Andriamanitra indraindrainay dia efa naharesiny zavatra rehetra hatramin'ny fahafatesana azy dia efa resiny dia mitondra fiainana izy dia tonononay zany androany ho antsika rehetra dia ho anay ihany koa dia ndao ary